Faly miarahaba antsika tsirairay avy indray tratra ity latsinainy maraina fa 7 ny volana aprily ity, ary misaotra an'Andriamanitra isika satria mbola tombontsoa lehibe ny fofinaina izay avy aminy. Mila handirantsika amin'ny mofinainan'io dia ray vavakantsika. Tompon'Andriamanitra eo mbola velom-pisaorana anao izay satria mbola afaka mandray anao ety amin'ny toerana misy anay ety. Misaotra anao ihany koa izay manome tombontsoa anay amin'ny fandraisana izany tena izany, ary inonay tokoa fa hanovo hery amin'izany izay tsy toaka ny teo aloha intsony izahay fa tsy efa mahazo ny herinao ary mandray ny fahasoavanao. Anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe jeneraly mahery ny tafiky ny lanitra. Jeneraly mahery ny tafiky ny lanitra. Nalaina amin'ny Isaia 5:7-5 manao hoe izao ny Jehova fa tsy misy hafa, tsy misy Andriamanitra afa-tsy izao. Amen. Fantatry ny tompontsika ny ady ataon'ny vahoakany amin'izao andro farany izao, amin'ireo iraka Satana izay mitambatra amin'ireo olona ratsy izay manao tsinitsinina sy mandà ny famonjena lehibe natao azy ireo. Amin'ny pahatsorana no tsy hanafena an'ilay mpamonjy antsika dia ilay jeneraly tsy tohan'ny tafiky ny lanitra, ny amin'ilay ady mivaivay izay atrehantsika. Asehon'ireo loza rehetra mety hitranga, ny toetry ny ady ary ny asa mafy sy mampidi-doza tsy maintsy atao. Azo hery sy fanampiana mihoatra no ny herin'ny olombelona ao amin'ny ady mivaivay fanatanterahana ny asan'ilay mahefany zavatra rehetra. Ny faharetana amin'ny finoana sy ny fitokiana tanteraka amin'Andriamanitra no hitondra fahombiazana ho azo antoka. Rehefa miantsana manoloana azy ireo ny tafiky ny devoly dia mibaiko azy izy mba hahery fo sy hatanjaka ary ady amin'ny kasahiana, satria manana lanitra hotratrarina izy ireo ary tsy anjely iray fa mihoatra no miara-mitolona aminy. Ilay jeneraly mahery no mitarika ny tafiky ny lanitra, tahaka ny amin'ny namabonan Jeriko dia tsy maintsy tsy ny iray aza tamin'ny tafiky Israely afaka nirehare fa nampiasa ny heriny voafetra mba handrodanana manja ny tanàna. Ilay kapitenin'ny tafiky Jehova mantsy no nandrafitra ny paikady tamin'ny fomba tsotra indrindra mba ho an'Andriamanitra irery an'ny voninahitra ka tsisy olona hananjatena. Nanome toky Andriamanitra ka hanome antsika ny hery rehetra. Hoy izy hoe fa ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo, ho an'izay rehetra lavitra na iza antsoin'i Jehovah Andriamanitsika hanatona azy. Tsy talenta be no ilaintsika ankehitriny fa fo manety tena sy mahitsy no amasinina ary ezaka ataon'ny tena manokana, fiambenana, fivavahana, fiasana ampaharetana. Toa tsy hairesena ny fahitana an'ilay niaratsin'ny fahotan'ny olona eo anatrehan'Andriamanitra, nefa naniraka ny solotenan'i Kristy dia ny fanahy masina hanodidina an'ireo mpanompo ny velona izay ampiasany handroaka ny tsy fahalalana amin'ny alalan'ny tara-pahazavan'ilay zanaky ny fahamarinana. Hanome toky ilay feony manao hoe ary izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Raha fitenina ny mofinainantsika androany dia tsy izy moa zany jeneraly ny tafiky ny lanitra raha tsy Kristy, ary alaivo ohatra ilay fanababonan'i Jeriko izay nitarihan'ny tafiky Jehova, kapitenin'ny tafiky Jehova manokana, ary ao anatin'izany fandrindrana, ny fanafiana sy ny tondrasana ny fandresena izany dia tsy nisy na iray aza amin'ireo miaramila na sahana andrantena fa nirehareha fa noho ny amin'ny heriny sy ny fahaizana no nafahana nambabo an'i Jeriko. Fa tahaka izany ihany koa na ny kapitenin'ny tafiky Jehova izay tao anatin'ny fanatrehana an'i Jehova, tao anatin'ny famindram-pony, tao anatin'ny fanetsetena mandrakariva dia tsy mba nataony ho rehareha satria Kristy dia efa
tompony izao rehetra izao, ary isika ihany koa dia tokony haka toetra tahaka azy, andeha amin'ny fanetsetena mandrakariva isanandro. Amen. Ray masina tsara indrindra, misaotra anao indray eny amin'izany mofinaina nomenao anay anio izany. Tompo ampianaro izay hanana fanetsetena mandrakariva, ka ampiasa an'ireo fanomezam-pahasoavana izay efa nomenao anay, entinay ampiroboroana ny asanao. Aoka ianao ilay jeneraly ny tafiky ny lanitra ihany koa, aloha lalana anay amin'ny zavatra rehetra, hanovo hevitra sy hanovo hery. Ny kivy ampaharezo, ny lavany hatsanganao. Anaran'i Jesosy. Amen. Yeah.